Dia faly indray tavahoana amintsika tsirairay avy amin'ity fotoanandroany ity eto amin'ity fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao. Miaraba antsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary ny fanamasina anie ilay fanamasina mahery, ilay fanahy fahamarinana hitarika antsika marina rehetra ary hikasika antsika indray izy androany amin'ny alalan'ny teny izay ambara eto amin'ity miomana iona amin'Andriamanitra ao ity. Tsy aivina ihany zao fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao zao dia fandarana anehoana an Jesosy, hitoriana an Jesosy, anambarana an Jesosy, satria nahoana Jesosy irery ihany no fiainana, Jesosy irery ihany no famonjena, Jesosy irery ihany no lalana sy famarinana ary fiainana azon'ny olona famonjena. Ho avy Jesosy eny amin'ny lanitra, ary rehefa ho avy eny amin'ny lanitra Jesosy araky ny fanambara hatramin'izay dia andray fiangonana masina, fiangonana tsisy petina, tsisy fikatronana, fiangonana tsy manatsiny, be voninahitra, fiangonana masina eo anatrehany. Ary mba tanteraka an'izay dia nomeny fotoana isika ahafahantsika mandray ny teniny vavaka nataon'i Jesosy tamin'ny talohan'izy andeha ho atolotra ho vonoana dia nivavaka izy tamin'ny ray nangataka ho an'ny mpianatra. Tsika anisan'izany mpianatra zany hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Zany ny vavaka nataon'i Jesosy. Ambony indrindra matoa zay nambaran'i Jesosy, ny fahamasinantsika no ambony indrindra, satria izay tsy manam-pahamasina nao ny voasoratra dia tsy ahita an'Andriamanitra. Manana fotoana indray tsika androany andrenesana ny teniny izay fanasy fiainana, ny teniny izay manamasina antsika dia isaorantsika azy zany, anazavantsika ny teny, anokatra ny masontsika ny teny, ampahery antsika ny teny, hitaizantsika ao amin'i Jesosy ny teny ary tena anamasina antsika izany teny zany ho vonona ho amin'ny fampakaranantsika rehefa ho avy any amin'ny rano lanitra Jesosy. Raisitsika avy hatrany ny Matthieu 10:9. Matthieu 10:9. Lohateny zao fandarana androany zao, zao fitoriana ao anatin'ny minitra vitsivitsy zao androany ditiny hoe maimaim-pona ny filazantsara. Maimaim-pona ny filazantsara. Raisitsika ary Matthieu 10:9. Efa nahazo maimaim-pona ianareo, koa manomeza maimaim-pona. Aza mitady volamena na volafotsy na varahana ho ao anatin'ny fehikibonareo, na kitapo-basy ho amin'izay ale, na akanjo na kapa na tena, fa ny mpiasa dia mendrika ahazo ny haniny. Apetraka amintsika izany teny zany androany. Raha mitory an'izao teny zao zay eto amin'ity miomana iona amin'Andriamanitra ao ity, ny manery aty anatinay dia ny atonga ny tsirairay avy ho tafahavana amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Miteny mihitsy Paoly any amin'ny Korintiana 4:5 any hoe irak'izay solotena an'Andriamanitra, tahaka an'Andriamanitra manambara aminareo, mangataka aminareo, mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Zany hoe ny eto miomana eo amin'Andriamanitra ao dia anambaran'i Jesosy ihany. Jesosy ilay famonjena ary tsy misy fiainana, tsy misy famonjena, tsy misy fahafahana, tsy misy miditra any fanjakan'Andriamanitra mahazo fiainana mandrakizay raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Ary io famonjena ao amin'i Jesosy Kristy io, maimaim-pona io, maimaim-pona io, tsy voavidin'ny fisasarana io, tsy voavidin'ny atsembohana io, tsy voavidin'ny vola aman-karena io, tsy voavidin'ny vola fotsy sy vola mena io, fa maimaim-pona. Ho antsika tsirairay avy zay mandray an'izao afatra zao, raha maniry tsika andray ny dikan'izao toriteny zao amin'ny MP3, amin'ny DVD sy ny maro hafa, maimaim-pona ny anomezana an'izany, satria ny afatra napetraka Jesosy teto ho an'ny mpianatra dia nanambara izy hoe nahazo maimaim-pona ianareo dia manomeza maimaim-pona. Nomeny tompo maimaim-pona zay, inona nomeny anay? Fiainana mandrakizay. Raisitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 9:9. Romanina 9:9 andininy fa Romanina 9:9 andininy fa 13.
fa fahafatesana no tambiny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Manambara ny tenin'Andriamanitra eto hoe le fiainana mandrakizay azo ao amin'i Jesosy io dia fanomezam-pahasoavana. Amin'ny teny frantsay izy hoe don gratuit, fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra, don gratuit de Dieu. Noho izany tena mametraka tsara mihitsy ny teny androany hoe io filazantsara io dia maimaimpona io, maimaimpona io, tsy voavidy io, satria avo ambony tsy takatra ny vidianana antsika, ny namonjena antsika, ny nanavotana antsika dia avo ambony tsy takatra, tsy voavidy nizaniza, tsy voavidy na oviana na oviana, tsy voavidy na amin'inona na amin'inona, fa maimaimpona ny famonjena. Raha ny tokony antsika dia iny fahafatesana no tambiny ota, fa hoy voalaza hoe tsy hoany amin'ny fahafatesantsika fa nomena maimaimpona ny fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy, nomena maimaimpona, fanomezana avy amin'Andriamanitra ho antsika izany ao amin'i Jesosy tompo. Manamafy an'izay maimaimpona izay ihany raisitsika indray ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Petera voalohany toko voalohany andininy fa 20. Zany hoe teny efa zaraina teto ihany, fa mbola zaraina amintsika ihany zany tenin'Andriamanitra zany hoe apetraka amintsika mihitsy hoe io zavatra namonjena antsika io maimaimpona io, ary tsy azo amidy io, tsy azo angalana tambiny io. Hoan'izay mpanompon'Andriamanitra miaino an'izao teny zao, aka tambiny, aka karama, aka vola any amin'izay toriana ny filazantsara, tsy eken'ny tenin'Andriamanitra zany. Nomena maimaimpona ianareo, manomeza maimaimpona. Petera voalohany toko voalohany andininy fa 20. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny nentin-drazana, fa ny rahasoan'i Kristy toy ny ranony zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina. Zay ny nanavotana ahy, zay ny nahatonga tafahala tamin'ny fahamaizinana, tafahala tamin'ny fanjakan'ny maizina, tafahala tamin'ny geja ny fahotana sy ny ozina rehetra, ho tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny fanafahana, ao amin'ny fiadanana, ao amin'ny fitsarana, ao amin'ny filaminana, ao amin'ny hoe zanak'Andriamanitra voavela eloka manana ny fiainana mandrakizay ny rano Jesosy. Voalaza teo mihitsy, tsy vola fotsiny na volamena nanavotana, fa ny rano Jesosy, raha tsisy klema, tsisy petipetina, rano zanak'ondry. Noho izany tsy voavidintsika na oviana na oviana, ary rehefa tsy voavidintsika na oviana na oviana nefa nitondra soa ho antsika, na nasoa na nasitrana, na narina na melona na nome fiainana, dia nahazo maimaimpona dia zaraina maimaimpona ny filazantsara an'Andriamanitra. Apetratsika tsara zay tenin'Andriamanitra zay. Tenin'Andriamanitra dia milaza ihany koa ao amin'ny Romanina ihany, Romanina toko 7, Romanina toko 7 milaza ihany koa hoe misy fanomezam-pahasoavana, fahasoavana nomen'Andriamanitra antsika ho amintsika tsirairay avy. Dia zao no voasoratra, Romanina toko 7 andininy fa 7. Romanina toko 7 andininy fa 7. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa eo le nefa, samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa hamarinina maimaimpona amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amarinina maimaimpona, maimaimpona zany hoe ny azontsika ny fiainana mandrakizay rehefa voavela elokontsika dia maimaimpona ao amin'i Jesosy. Ny azontsika ny fitahiana sy ny fanambinana sy ny fahasoavana rehetra mandritry ny fivianianantsika eto tany mandra-pahatonga Jesosy eny amin'ny raha olanitra dia maimaimpona ihany koa. Tena tia napetraka amintsika izany satria mampalahelo fa maro ny mampiasa nyity fivavahana, maro ny mampiasa ny tenin'Andriamanitra, maro ny mampiasa ny resaka fitoriana ho fitadiavam-bola, ho fakana vola ary hanana-karena sy hafahana mahazo vola.
tsy izany ny tanjon'ny filazantsara. Apetraka tsara zay teny zay. Raha isika ten'Andriamanitra mandray ten'Andriamanitra maromaro mihitsy sika. Raha isika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Tesalonianina faharoa. Tesalonianina faharoa toko fahatelo andininy fahafito. Tesalonianina faharoa toko fahatelo andininy fahafito. Zao ny voasoratra ao. Fa ny tenanareo mahalala izay tokony ianaranareo anay, fa nitoetra tsara teo aminareo zahay, ary tsy nihinana foana izay hanin'ny olona, fa niasa andro manalina tamin'ny fikelezanaina sy ny fisasarana mba tsy avakitratra na dia iray akory aminareo azy. Zany tenin'Andriamanitra. Paoly no miresaka eto. Paoly dia apôstôlin' Jesosy Kristy, ary Paoly dia nitory ny filazantsara tamin'ny toerana maro, tamin'ny faritra maro, nanambara ny fanjakan'Andriamanitra, nitondra fibebahana, tondra fanasitranana, tondra fanafahana ho an'ny olona. Fa tao anatiny zany rehetra zany dia nanambara mihitsy Paoly hoe notoriny maimaim-poana ny filazantsara, tsy hanapara ny fahefana sy tsy hamakin-tratra ny olona. Dia hitantsika eto mihitsy Paoly, apôstôlin'Andriamanitra, apôstôlin' Jesosy Kristy, nilaza izy hoe tsy nihinana maimaim-poana ny hanin'ny olona izay, fa izay dia niasa andro manalina tamin'ny fikelezana iaina, tamin'ny fisasarana mba tsy havakitratra ny hafa. Maimaim-poana ny famonjen'Andriamanitra. Ary tena amin'izao fotoana zany tena mampalahelo mihitsy fa raha onana ny zanak'Andriamanitra raha vao tsy manome vola amina mpanompon'Andriamanitra. Ampitahorina ny zanak'Andriamanitra na ny ondry raha vao tsy manome vola, tsy manome fahafolo-karena, tsy manome adidy ho an'izay mpitory-teny sy mpanompon'Andriamanitra. Nampalahelo mihitsy tamin'iny herinandro iny. Rehefa sendra nandeha nihaino radio dia nisy tory-teny tao, dia zao nolazainy ilay mpanompon'Andriamanitra tao hoe ianareo inge mahatonga ny blokazy amin'ny fiainanareo, dia ianareo tsy manohana lay lehilahin'Andriamanitra mitory-teny aminareo, mahatonga anareo anatin'ny olana dia nareo tsy manome vola ho an'ilay mpanompon'Andriamanitra. Dia hoy mihitsy izy hoe ampy zay, ok zay fanaonareo zay, fa manomeza toalo ny mpanompon'Andriamanitra. Mampalahelo zany. Ary tena apetraka amintsika tsara, maimaim-poana ny famonjena, tsy ny fanomezana vola, tsy ny fandoavana adidy, tsy ny fanomezana fahafolo-karena no azona ny famonjena, no azona ny fitahiana, no azona ny fahafahana, no azona ny fanasitranana, fa ny iratsirana n'Andriamanitra zany, fa ny ivahivana n'Andriamanitra zany, tsy fahatakarana ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra zany, raha toka mitady hividy ny filazantsara lasa tahaka ny loto, tahaka ny jackpot, tahaka ny fitentsika malagasy hoe domina tapany mbaniny, mba andoherana. Ohatra ny hoe anome rakitra an'Andriamanitra, anome fahafolo-karena an'Andriamanitra, anome vola an'Andriamanitra, afohy zavatra aman'Andriamanitra, satria nahoana? Te azo fitahiana, te ho sitrana, te azo an'izao. Ry havana malala amin'ny tompo, hisokatra anie ny masonao androany, hisokatra ny masonao androany, hiala ny kirana masonao androany, ahafantaranao fa maimaim-poana ny famonjenanao, maimaim-poana ny fanasitranana anao, maimaim-poana ny famahana ny olanao, maimaim-poana ny fitahiananao, satria nomena maimaim-poana tao amin'i Jesosy Kristy zany. Ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia nanomezana antsika ny fiainana mandrakizay. Fa milaza mihitsy Jesosy any amin'ny Jaona toko 10 any hoe fiainana be dia be nomeny ao aminy, maimaim-poana, tsy hoe ny famonjena no maimaim-poana, fa avy eo ny atonga anao hivaha olana, atonga anao hivaha amin'ny amahana an'izay problème anao sy asitrana anao dia manomeza vola ny mpanompon'Andriamanitra. Fa niratsirana zany. Ary sika mpanompon'Andriamanitra zay mbola mitaky vola, zay mbola mitady vola, zay mbola mametraka tambony, mitady tambony aman'olona rehefa hiasa ho an'ny olona, mibeba zay manome amin'ny kafaliana ny tian'ny tompo, fa tsy faneriterena, tsy fandrahonana, tsy fanozonana olona rehefa tsy manome ho anao izy. Mibeba ianao amin'ity androany ity. Voalaza ny tenin'Andriamanitra maimaim-poana ny zavatra rehetra. Raha tsika ny tenin'Andriamanitra indray ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9. Asan'ny apôstôly toko 9 misy tantara manasa antsika maky azy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, fa andininy fohy fotsiny no vakiko. Asan'ny apôstôly toko 9 andininy 17. Ary Simona no nahita fa ny fametrahan'ny apôstôly tanana no nanomeza ny fanamasina, dia nitondra vola izy omena azy, ka nanao hoe omeo izany fahefana zany koa aho mba handray ny fanamasina zay olona metrahako tanana.
tatsika amin'izany hoe tena ito Simony ito zany olona efa vita batisy ito efa voalaza hoe nybebaka nefa rehefa nahitany apôstôly izy nametra tanana dia nahandray ny fanamasina ny olona nametra tanana dia lasa izy nitondra vola dia niteny hoe ametrao tanana ako fa te ihany koa hoe rehefa misy olona ihany koa ametrahako tanana dia aray ny fanamasa zany zavatra misy amin'izao fotoana atsony ianao hivavaka atsony ianao hamono fivoriam-bavaka atsony ianao ho amina fotoana anankiray fa rehefa tonga ao ianao terenankolaka ianao hanome vola ary arakaraky ny santa omenao no azonao fitahiana fa tena fahavetavetany eo mason'Andriamanitra zany tsy voavidim-bola amin'ny karena ny fahasoavan'Andriamanitra nomena maimaim-poana zao ny voasoratra ao amin'ny 9:20 hoy Petera taminy aoko very mba amin'ny tenanao ny volanao satria nataonao fa azo fidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra tsy azo fidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra ry mpanompon'Andriamanitra rehetra zay milaza mitolo ny tenin'Andriamanitra na izy ianao na izy na révérend ianao na bisopy ianao na apôstôly ianao na mpampianatra ianao na evangeliste ianao na mpiandry ianao na paster ianao niza ianao maimaim-poana ny filazantsara nampalahelo koa tamin'ny herinandro rehefa nisy olona resaka tamiko dia nandeha namangy olona ozy ny mpanompon'Andriamanitra ray dia narary olona ny vanginy io dia ny alohan'ny resana ny zavatra rehetra ozy mba hatonga azo fanasitranana dia hoy le mpanompon'Andriamanitra hoe efa nandoa 10 karena ve nareo satria miankina amin'izay no anasitranana nareo sy anafahana anareo fa zao tsy fahamezanareo 10 karena no hatonga anareo marary mahadiso hevitra tsy fahafantarana ny tenin'Andriamanitra tsy resaka 10 karena no amahana olana tsy resaka fandaovana 10 karena no azonany fitahiana sy azonany fanasitranana fa ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia efa nilaza hoe vita maimaim-poana ny famonjena fa tsy tambazana akana vola misy mpanompon'Andriamanitra nanao fanoharana tamin'le fitoriana dia izy hoe nareo ke mila manaraka mpanompon'Andriamanitra tak zany Elisa dia tsy nety niala tao amin'ny Eli mihitsy fa nangataka foana nao akeo amin'ny Eli satria te azo ny fitahiana dia nambarany tamin'izay hoe mba te azo ny fitahiana koa ianao manara foana mpanompon'Andriamanitra ary rehefa manaraka mpanompon'Andriamanitra ianao toano ome vola izy tsy marina zany amin'ny anaran'i Jesosy ny tantarany Elisa dia azo oharina amin'ny Jesosy Kristy sy ny fiangonana Eli dia tandito ny taratry Jesosy Kristy zay niakatra ho any an-danitra ary Elisa le teto tany nandray le avy any amin'ny Eli indroa avroeny ary ny asa mahery noho ny nataony Eli izy tandidony Jesosy Kristy sy ny fiangonana zany niakatra ho any an-danitra Jesosy ary rehefa niakatra ho any an-danitra izy nameno fanamasina ho an'ny mpianatra ary hoy izy hoe zay mino any asa taoko no ataony ary anao asa lehibe no zany azy izy zay ny fanazavana n'iny Eli sy Elisa iny ny tena marina ara-panahy fa tsy fanarahana olombelona ny eto amin'ny omanana iona amin'Andriamanitra ao dia ny atonga antsika tsirairay avy aleo tena ao amin'i Jesosy tsy ho fitahany olona tsy ho ambaka ny olona fa maimaim-poana ny famonjena raha isika farany amarantsika azy teny mamy tena mahafinaritra nambaran' Jesosy ato amin'ny Apokalipsy 1:20 zao ny voalaza ato Apokalipsy 1:20 andininy fa 5 zao ny voasoratra andininy fa 9 ary koa izy tamiko tanteraka ireo izao no alfa sy omega ny fiandohana sy ny fiafarana izao anome maimaim-poana mazava tsara ny tenin'Andriamanitra zany anome maimaim-poana amin'ny loharaноnaina ho an'izay mangetaheta inona ny mihoatra noho ny loharaноnaina tsisy mihoatra noho ny loharaноnaina maimaim-poana ny fanasitranana anao tsy manome vola amina mpanompon'Andriamanitra zany ianao vao hositrana tsy manome 10 karena zany ianao vao hiala ny olana aminao hoe zay ny blokazinao tsia toeriko amin'ny anaran'i Jesosy zany maimaim-poana ny famonjenao raha ny fanamasina no mikasika anao mitarika anao hoe omeo voly ry mpanompon'Andriamanitra ry toagno ry mpanompon'Andriamanitra ry afa indray zay farisendatra avy amin'ny fanamasina fa raha mpanompon'Andriamanitra no manodikodina ny lohanao ary manery anao ankolaka ary mandrahona sy manozona anao raha tsy manome tsy zay mitsoa miala malaky raha mbola fitaomana sy fanerenanao andovola ny ao amin'ny trano fivavahanao fa maimaim-poana ny famonjena Apokalipsy 2:20 zao ihany koa nambara 17 ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avy ary eoka izay mare anao hoe avy ary eoka ho avy izy izay mangetaheta ary izay mety aoka isotro maimaim-poana amin'ny ranonaina nomena maimaim-poana ianareo mizara manomeza maimaim-poana zay ny tenin'Andriamanitra ao antsika
famonjena mahaimaim-poana raha ny mpanompon'Andriamanitra milaza mpanompon'Andriamanitra anao manatona anao ka mitaky vola sy mitady entana sy mitady zavatra aminao ary manery anao mitsoa malaky ianao fa tsy avy amin'i Jesosy zany. Raha amin'ny fiangonanao no misy ansala amin'izany ary vola foana ary tereny ianao amin'izany mitsoa malaky mivoatao fa ao amin'i Jesosy mahaimaim-poana ny zavatra rehetra ary izay manome amikafaliana no tiany Jesosy. Lehibe Jesosy, mahery Jesosy, manafaka anao zany teny zany ahafahanao miaina amin'ny fahasoavana fa fahasoavana nomena mahaimaim-poana ny amo amin'i Jesosy tsy ho vidim-bola amin'ny mankarena ho azy ihany ny voninahitra. Amen.